indro ny lehilahy indraindray ohatra ny mampieritreritra le hoe mampieritreritra andrasikely ny hoe fa maninona io teny io no ny lazainy Pilato. Tadiditsika fa tenin'ny Pilato teo anatrehan'ny vahoaka tao a Jerosalema rehefa nosamborina Kristy. Dia azontsika tsaina tsara ny sary hoe ohatran'iza Kristy tamin'izay fotoana izay le misatroka tsilo dia tena miosondra dia nampanaovina an'ilay akanjo izay maneho ny marika mahampanjaka. Dia rehefa nentina teo anatrehan'ny olona rehetra izay niantsoantso tsy nahalala akory ny zavatra izay nitenenina teo izy ireo olona ireo dia izay zavatra izay ny lazain'ny Pilato hoe indro ny lehilahy. Mampieritreritra be zany zavatra izany. Hiezaka hamaly an'io isika ao anatin'ity fotoana ity fa mialohan'izay ny anisany hoe mampiavaka sy ny fomba fitondrako ny tenin'Andriamanitra dia manindry foana matetika ny any amin'ny hoe tsy dia tena nafantatro aza sy nianarako aza ny mamakafaka ny tenin'Andriamanitra hoe inona marina ny tena lazain'io tenin'Andriamanitra io, inona ny teny fototra, inona no nolazainy tamin'izany, inona ny dikany tamin'ny fotoan'andro izay nanoratana azy, inona ny toe-javatra tamin'izany, avy eo amin'izay ahoana ny fampitana azy. Nianarako izany tamin'izany anatra teolojia. Fa amin'izao fotoana izao nitsapako hoe antsoko sy andraikitra eto amin'ny firenena amin'ny resaka fivavahana dia mampatsiaro foana hoe inona no tontolo hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra io. Indraindray mantsy dia izao mety tsara ary mitombona sy marina ny zavatra tenenitsika, fa rehefa tsy takatsika ilay sehatra na ilay tontolo izay hitondrana azy dia sahala amin'ilay hoe kavim-bolamena eny anoron'ny kisoa ihany ilay izy. Izany hoe tsy azon'ny olona ny dikany, ny heviny, ny refiny, dia lasa tsiratsirain'ny olona sy ataon'ny olona tsy misy dikany akory izany. Misy klipa fohifohy eto. Alohan'ny anehoana azy dia azavaiko foana izy satria ialana tsiny amin'ny teny anglisy ilay izy. Fa fanandramana izay natao tany amin'ny laboratoara. Ny fanandramana natao dia izao hoe naka karazana parasy, resaka parasy. Dia ireo karazana parasy lazain'zareo hoe fli ireo zany dia nangonina dia natao tao anaty bokal. Inona ny mampiavaka amin'ny parasy aloha ankoatran'izy hoe mampangididy? Misaotisaoty be mihitsy ny parasy. Hitanareo rehefa le petahan'ny parasy reny tsika, aiza izy teo efa taraiky anao satria zay no manamarika ny parasy mandeha aingana, tsambikina aingana. Fa rehefa nalaina ireo andihana parasy ireo natao tao anaty bokal dia nidina. Rehefa nisokafana ilay izy afaka 3 andro, inona hoanareo ny zavatra nitranga. Tsy afaka mitsambikina, mihoatra ny ahavon'ny ilay bokal ireo parasy ireo. Ary ny loza rehefa miteraka ireo karazana parasy natao tao anaty bokal ireo dia nanahaka an'izay fitsambikin'ilay parasy izay nidina tao anaty bokal ireo ihany koa ny taranany. Azontsika dia eritrereto manomboka zao hoe sao dia ianao le parasy ao anaty bokal. Aseho kely ara-le sara. Klika eo ambony. Fleas requires a glass jar with a lid. The fleas are placed inside the jar and the lid is then sealed.
they are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behaviour is now set for the rest of their lives. And, when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. PlayStation 2! The third place! Pub izay natao ho an'ny PlayStation tamin'ny andro PlayStation mbola tadidiko hoe anisan'ny kilalao vidiko anjanako ny PlayStation 2 amin'izao fotoana izao izy efa 4 na mihoatra aza zany. Fa hitanareo le lesona ao ambadika le izy, alay sary-tsaina fotsiny zany ao ambadika iny. Ny zavatra anosehana antsika zany tamin'ny alalan'le pub iny dia izao hoe aza voafatotry le bocal. Fa mieza, mieritreritra, mihoatra n'le bocal. Ary izay zavatra izay no tiako hamoazana antsika raha miresaka momba ny lehilahy isika. Hampiasa tenin'Andriamanitra fototra ihany fa raha hariva isika vao tena hamakafaka an'le izy rehefa fantatsika hoe inona kay ny sehatra hitondrana ny tenin'Andriamanitra fa izay tsy miova amin'izao fotoana izao. Fa tsy le hoe hanao botolo fotsiny tsika hoe zay lazay ny tenin'Andriamanitra raha angamy marina, kanefa tsy hitatsika mihitsy ny fiatraikan'le izy satria tsy fantatsika ilay sehatra sy ny fomba fisainan'ny olona ka mahatonga ny olona ho voafatotra tsy afaka hihoatra n'ilay fomba fijeriny. Araka ny voalaza io dia izao hoe le bocal iny dia mampiseho lasi-tsaina. Isika io na tsy hitatsika ara dia manana lasi-tsaina na paradigma ny fitenenana azy. Ny paradigma io dia avy amin'ireto zavatra ireto, ny fomba ny taizanantsika. Ny éducation zany. Ao ihany koa ny kolotsaina. Le kolotsaina io ny maha-malagasy. Dia ny kolotsaina io ihany koa ny maha-merina, maha-bezan'izany, masianaka sy ny sisa. Na io kolotsaina io ihany koa ny fomba fiainanareo ao an-trano ao. Tsisy mitovy mihitsy, fa iny dia amin'ny fomba izay indraindray tsy voarefy mamolavola ny mahatsikasika, ary iny karazana lasi-tsaina iny dia mandrafitra n'ireo zavatra reo, ny toe-tsaina ihany koa na ny toe-po. Ohatra fotsiny hoe maninona ny latsaka lalina tsika eto Madagasikara ny amin'ny resaka foko. Hoe raha merina na olona hafa fiaviana. Hitako tamin'izany asa tany Diego tamin'ny nanokatra mampiely baiboly tany, vao mijery le olona avy tonga dia borizany malamaloha. Tsy mbola miteny inona anazy akory tsy mbola miteny hoe mahasosotra anareo nareo ambany noho izay merina, fa vao mijery anao izy dia borizany malamaloha iny. Ary ninona teneninao na miteny azy ianao hoe tianao Andriamanitra dia hozy izy mitady hamitaka indray le borizany malamaloha. Zay ny fiasan'le antsoina hoe lasi-tsaina. Indraindray izy io miampita antsika amin'ny fomba henontsika consciente, fa ny akamaroan'izy io eto zao ianao hoe ay ve misy an'izany fa ianao efa niainan'le izy, niampita tamin'ny fomba izay tsy tsapanao akory inconsciente io lasi-tsaina io. Ka le lasi-tsainao, le bocalanao io no ialako tsiny hoe hopehako, ataoko mipatitaka mba hahafahanao mandray ny fahamarinana avy amin'ny soratra masina izany. Mazava zay raha antaniako ary tsika zao miezaka mijery aza mbola miseho milay mihitsy eto hoe asehoko mihitsy ny fahaizako baiboly eto. Fa inona ny fieveran'ny olona ny antsoina hoe lehilahy raha milafy ny biolojika fotsiny. Azonareo hoe ny tiako tenenina amin'ny hoe biolojika? Ara-batana. Ohatra ny ahoana zany lehilahy zany mba teneno hoe misy volombava. Za aloha zao tsisy
za isaky mba mampaniry volombava dia ozy izy mivadika hoe te ho ben ladainina nga ianao dia efa tsy maintsy miala foana le tsy tia ny vadiko mihitsy ary rehefa manao volombava ka eny efa amin'ny lafindray zany any manamarika ny lehilahy dia hoe manao volombava. Inona koa? Pomme d'Adam, vaky feo, ny feoany any tsy mitovy amin'ny ny vehivavy ka na miezaka manao sarim-bavy azy izy a manao talon tak rehefa mandeha amin'ny elakelatrano iny vovony alika dia ozy izy manginy kanjo mivoaka n'le vavady mihitsy le alika dia ozy izy ale. Fa zay koa zany manavaka manahoana mibikabika zany hoe dia tsy arakitsika bikan'ny lehilahy tsy mitovy amin'ny bikan'ny vehivavy. Zay le resaka hoe lehilahy raha amin'ny lafiny biolojika miavaka reo ary ho azavaiko zay rehefa avy eo. Raha amin'ny lafiny psikolojika indray amin'ny resaka toe-tsainy ohatry ny ahoana zany lehilahy zany toe-tsainy miseho milay hoe ho azavain'ny pasteur Faly zay rehefa le hoe mivona amin'izay tena nanaovan'Andriamanitra azy sika dia fa aloha tsy hanazava fa lasa misalovana ny anjaran'ny hafa avy. Fa amin'ny lafiny biolojika dia ahoana? Psikolojika maninona? Natao matanjatsaina izy a, natao hitarika izy a, azonareo, natao hanondro izy a, hanana fahefana izy a, ho azavaina rariva daholo zany. Fa raha miresaka ampitandraisiko le biolojika sy ny psikolojika dia izao, maninona moa ny sexe lehilahy sy ny sexe vehivavy tsy mitovy? Maninona ny sexe vehivavy no mitodika miditra makany aminy, fa maninona ny sexe lehilahy no mitodika mivoaka? Tsy azara zany, fa misy dikany zany. Izay manondro, mitarika sy ny sisa. Afaka resahantsika lavabe reny. Ara-piarahamonina ohatra ninona zany lehilahy zany? Ahoana ny fandrenesan'ny olona rehefa hoe lehilahy? Fa raha eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, inona daholo? Tsy ny tsara ihany no teneny fa raha amin'ny lafiny miiba ihany koa azy, ohatra ninona ny fandraisana azy? Mafimafy fa tsy hena. Mpiady, maherisetra zany. Tia miady. Raha mpifandraisana le resaka psikolojika teo hoe efa noforonina, natao handray andraikitra, hitarika, hanoro lalana ny lehilahy, fa ara-piarahamonina manahoana? Miary. Miaro. Zany zao endrika na fahatsapana indraindray mifanindran-dalana lazain'ny soratra masina sy le an'le fiarahamonina indraindray tsy miaraka, fa izany zao le nitenentsika rehetrarehetra teo voalaza ao anatin'ny soratra masina. Fa raha misy anankiray teneniko raha hoe ny toe-tsain'ny olona sy ny fieritreretan'ny olona ny amin'ny resaka lehilahy amin'izao fotoana zao dia inona? Tsy hita lava, tsy hita mihitsy. Any amin'ny komitiny baolina kitra ihany izy ny présent, fa tsy hita izy ao an-trano. Dia ozy izy, o ramatoa, za minisitry ny toe-karena sy ny vola, mampidi-bola ihany ny ena fa ianao minisitry ny intérieur, tantano ao. Dia tsy hita intsony izy. Fa ny akoatran'izay le hoe miseho ao amin'ny fiarahamonina, dia le hitantsika miseho amin'ny ankapobeny ao an-tokantrano zay. Fa raha amin'ny fiarahamonina, tsy haiko raha tsapanareo, fa raha ara-piarahamonina dia anankiray sady tsy dia hita ny lehilahy amin'ny fandraisana andraikitra no
miavavy ny fiarahamonina. Lehilahy lasa efféminé. Ary tsy le amin'ny ara-batana ihany iresaka rehefa avy eo le hoe misy anie lehilahy tena tsy hay mihitsy zay mahazo azy fa tena hoe ovao vehivavy mivatako e. Dia tena mivadika vehivavy mihitsy izy. Dia izay le lazaiko hoe ny zavatra teneniko zany dia hoe sao dia mpaminany sandoka aza le rangahy io fa zany ve no tantarainy eto. Azo tika tiany jereo hoe lehilahy ve io. Io le misy io le lazaiko hoe mahagaga amin'izao fotoana zao a, tena ary mety tsy amin'ny fitafiana ny akamaroantsika rehetrarehetra teo zao zay niditra rehetrarehetra tonga dia hoe zany lehilahy zany bandy zany, fa tsy nisy taminareo teto mihitsy niditra dia nanao hoe santalina. Fa amin'ny saina nefany a dia mila eritreretintsika. Izay le resaka hoe psikolojika. Indraindray a efa tsy manana sain-dehilahy intsontsika ka lasa tsy maharo, tsy afaka manondro lalana sy ny sisa araka izay ilanantsika. Alohan'ny resahako ny zavatra mipatitaka dia iresaka ny zavatra azo antoka, azo atao refia kely ihany no tena hidirako satria raha riva vao hanazava an'izay zavatra izay tsika. Ary io le lazaiko hoe teboka fandrefesana point de référence, hoe na iresaka ineto ary tsika satria rehefa avy eo iresaka hoe ny tena mampatitaka ny lehilahy amin'izao fotoana izao a dia ny tsy fananana refy azo antoka, tsy adi-kevitra intsony. Référence objective zany eo amin'ny fiainana. Inona ny marina? Ny marina raha zavaiko mandeha haingakaingana fotsiny dia izao hoe misy fomba telo ngezabe hijerena ny tontolo andrefesana sy karazana solomaso hitazanana ny tontolo manodidina anao. Ny anankiray amin'izay dia ny tontolo anabeazana antsika, ny akamaroantsika ireo indrindrindrindra le milaza azy hoe evangelika, ny orona amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sisa. Fa misy fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina ihany koa io fijery io taloha zany. Raha tamin'ny taloha io zany le hoe teisme, dia misy ihany koa le tenenina hoe deisme, dia misy ihany koa ny lazaina hoe animisme. Io ny tena tontolo ny fiarahamonina malagasy. Ary ny sécularisme. Ny sécularisme dia le tontolo iainantsika zao, hitondrantsika amin'ny filazantsara, fa tsy voaeritreretintsika tsara, tsy voafehintsika tsara manambara azy dia lasa iomehezan'ny olona fotsintsika hoe renindray ry tery saina. Hoezahako azavaina zay zavatra izay, indrindrindrindra raha miresaka amin'ilay antokon'olona matanjaka be sy miha mahazo vahana eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Dia izay fijery izay no arakaraka ilay fijery io, na teisme, na deisme, na sécularisme, io no ilay bocal mamolavola ny fiainanao sy ny fijerinao, ary indraindray tsy takatra ho intsony azy, mamolavola ny fihetsika sy ny fomba fanaovanao zavatra. Ka tamin'ny voalohany indrindrindrindra raha tany Eropa no jereny, ary izay no natonga andreo nitondra ny filazantsara le nisy hoe 200 taona mahery teo zao dia tonga taty ny missionnaire Thomas Bevans sy ry Thomas Griffiths, reny olona reny tonga taty Madagasikara dia niadalany ve? Tsy niadalany, fa nanana fahamarinana izay ninono sy nijoroany ary fahamarinana fototra. Fa na ny ray tapo-tamina ny olona tany aminy aza dia niome azy. Ohatrandreo le missionnaire anankiroa reo, na le missionnaire nahita ny Afrika voalohany, David Livingstone, dia nohony ny fijoroany tamin'ity zavatra izay teneniko antsika, fitianiko vetivety amintsika ity, no nahatonga azy nandao ny fireneny, nandao ny ankohonany,
tadidio fa reo missionnaire anankiroa le nyteneniko teo sy ny fianakaviany maty taty Madagasikara matin'ny palu daholo noho ny fijoroany tamin'ity fijery ity. Ka inona le fijery? Io zany tany amin'ny tany andrefana, tany Europa indrindrindrindra ny tena nisy be mihitsy dia ny fampianarana sy ny finoana hoe ny fisian'Andriamanitra anankiray izay matanjaka, mahery, mahay ny zavatra rehetra, zavatra nianarana tany amin'ny soratra masina daholo, na tany amin'ny katesizma, na tany amin'ny sekoly alahady, na tamin'ny ianao nianatra katekomena daholo. Zany hoe Andriamanitra tsy voafehany zavatra rehetra manodidina fa Andriamanitra mipetraka ambonin'ny zavatra rehetra. Izay le hoe transcendant zany, ambonin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra no namorona sy mifehy tontolo rehetra zay misy atsika io. Zany mahatonga ny olona zay mino manao hoe inoko ny zavatra rehetra fa ain'Andriamanitra mifehy azy. Mahatonga atsika tsy misalasala mampianatra n'le hoe mofo 5 tsy azan-dranon-droa lasa mahavelona olona 5,000. Ny tsipina izay ho azavaiko hoe fa manina izy manana an'izany fijery zany, fa isika mindre satria hoe voafehan'Andriamanitra ny tontolo izay namboariny. Raha ataoko akaiky kely indrindra dia zao hoe naninona na dia hoe perta ngezabe, lavaka ngezabe aza tamin'ny fotoana nidirako tao mampiely baiboly, tsy nomena fanampiana ara-bola noho ny hoe nisina tsy fahaizana mitantana tao anatiny tany aloha zany rehefa niditra tao fa naninona na tsy nomena vola aza tamin'ny voalohany dia hoe andao hiainga isika, atoky an'Andriamanitra isika. Dia nanampy Andriamanitra, ary rehefa hita hoe nanomboka namerim-bola, zay ny mpanampy eran-tany, zay vao nanao hoe sérieux nareo dia ao fa averina amin'ny laony ny fifandraisana sy ny fanampinanareo. Fa natoky fa Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra manangana ny maty ary miantso ny tsy misy ho misy. Zany ny finoana izay ampianarin'ny ilazaina hoe teisma io. Dia nametraka n'le tontolo ao anatin'le hoe système ouvert izy zany. Dikan'izany dia zao hoe rehefa noforonon'Andriamanitra io zavatra rehetra io sy ny lalàna ny zavaboary rehetra, dia zao mbola miditra tsehatra ao Andriamanitra, fa tsy sahalany tamin'ny deisma hoe mbola eo Andriamanitra fa karazana membre d'honneur fotsiny. Ary be dia be ny malagasy tsy kristianina teiste fa kristianina deiste, ajaina amin'ny fomba ofisialy Andriamanitra. Rehefa misy zavatra eo amin'ny firenena dia manao fitaopi-vavahana, fa rehefa vita amin'ny fitaopi-vavahana aza miditra amin'ny fiainan'ny olona. Zany no ataontsika amin'Andriamanitra, zay le fijery deista zay, fa tsy hanazava misy amin'izay. Fa ity fijery ity kosa dia izao hoe Andriamanitra mbola miditra tsehatra foana. Rehefa azavaiko amin'Andriamanitra ny zavatra materialy mivavaka dia hainy manova n'iny zavatra iny. Zany no ampianarin'ny olona antsoina hoe teisma io. Mifamatotra ny zavatra ara-moraly sy ny tsapaitanana. Mifamatotra ny zavatra tsapaitanana fizika sy ny ara-panahy. Fa hitanareo tsara rehefa nazava, rehefa avy eo hoe fa maninona no lasa dénaturé, tsy manana maizy azy intsony ny lehilahy, dia izao nosarahana ny resaka fizika sy ny resaka moral sy spirituel, hoe tsy amin'ny vaninandro izao intsony no resahana an'izany spirituel zany. Dia ezahana zay le lazaiko hoe hovaina ny fijery, hovaina ny lasi-tsaina. Tsy azo ampidirina fotsiny le hoe izao nefa nanabeazana tsara zay, mila miorina tsika, fa mila mahay sy mahatakatra ny an'ny hafa hoe fa maninona izy no manana fijery ohatran'izany, dia manamora ny hidirako ao amin'izay zavatra izay. Raha mba asiana vera kely le raniko teo azafady indrindra. Dia ny fijery teista io ihany koa ny tena mampiavaka azy dia zao hoe io fijery io ihany no mino ilay resaka ny amin'ny Jesosy Kristy hoe Jesosy Kristy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, tonga nofo hamonjy ny olombelona rehetra, maty teo amin'ny hazo fijaliana, ary io no fanambarana faratampony sy ambony indrindra nasehon'Andriamanitra ho famonjena ny olona, zany hoe hanarenana n'le dégâts rehetrarehetra tsy mety nataontsika. Izay le antsoina hoe teisma.
mba azahoanareo atsara n'lay izy araka ny teneniko te dia ohatran'izao fotsiny lay izy hoe raha ity ny zavaboary tia Andriamanitra dia izao mifamatotra foana ireo, miara-dalana foana ireo fa tsy mandeha ila izany, tsy avela hipetraka eo fotsiny ny zavaboary sy ny lalàna ny zavaboary dia Andriamanitra tsy mahazo miditra, dia isika ny mianan-kendro amin'ny alalan'ny siansa ho vaako sy ho voafehako io, fa miara-dalana foana Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Pirofo anankiray itenenako an'izay, iverina amin'ny resaka lehilahy dia izao ny amin'ny famoronana. Voalaza ny soratra masina tsara ny amin'ny Genesisy 1:7-20 dia hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra nahariany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Zay le hoe repère, point de référence. Io ny angatsika nazavana ny hoe fa maninona no mipatitakontsika, maninona ny lasa misy vavilahy eraky ny tanàna. Satria nahoana? Lay fahariana voalohany sy lay prototype sy lay blueprint raha izay koa ny itenenantsika azy hoe io no planina nitondran'ilay pahary endry lavitra noho isika. Hoe rehefa namorona izy dia nataony tahaka ny endrik'Andriamanitra isika. Tsy hoe bogosy be ohatranao fotsiny zany Andriamanitra. Tsy izay tena dikany fa le hoe manana fahafahana mifandray, manana fahafahana mandray andraikitra, manana fahafahana misafidy. Zany rehetrarehetra izany namoronany azy. Fa ity, ny zavatra lazain'ny soratra masina io dia izao misy zavatra anankiroa tamin'ny namoronan'ny olona. Mba hatanteraka an'ilay hoe procréation. Dia le procréation dia izao namorona lahy sy vavy izy. Namorona ny Adama sy Eva izy. Fa Andriamanitra tsy namorona ny Eva sy Eveline, na i Paul sy tsy haiko le anankiray. Tsy Paulette mihitsy. I Paul sy Paulin. Azonareo? Ary zay le izy hoe ny ao ambadika le tantara zay resahako izao le hoe lasa matsatso, lasa mipatitaka, lasa mivaralila ny fiainana amin'izao fotoana izao, ary indraindray isika mety tsy maharaka an'le izy, fa ny fitondran-tenantsika dia efa lasa manao fitondran-tenany Paul sy Paulin. Ny action fotsiny tsy ataontsika, fa ny fisainantsika, ny lasi-tsainantsika dia efa lasa manaraka an'izay zavatra izay. Eny am-pandrosoana eny dia ho azonareo misimisy kokoa ny zavatra lazaiko. Dia io zany lazain'ny soratra masina. Ary io misy dikany nanaovan'Andriamanitra an'io satria io no ahafahan'Andriamanitra, ahafahan'ny olona mahita ny toetra an'Andriamanitra, mahafantatra an'Andriamanitra. Io no ahafahan'ny olona manatanteraka an'ilay hoe miabetsah mameno ny tany. Procréation zay. Fa ny zavatra ataon'ny olona amin'ny teoriany amin'izao fotoana izao dia décréation no ataony. Ahoana moa nisy ny fiterahany vavy sy vavy, mbola tsy resaka an'ilay hoe manao bebe in vitro izy sy ny sisa, bebe éprouvette sy ny sisa, za tsy resaka an'io fa mbola fialana bala ihany reny zavatra reny. Fa tena, ary ny tena ho ambadika le izy dia izao ny fijoroan'ilay fisainana. Hoe avaiza moa io fisainana io, hitantsika rehefa avy eo, fijoroan'ilay fisainana hanohitra ny blueprintin'Andriamanitra hoe zao no hitondrana azy. Tsara fantatsika zay. Dia rehefa azavaiko omeko anareo le hoe inona no mitranga amin'izao fotoana izao dia azonareo le izy. Ny anankiray ihany koa dia izao hoe ny fanorenan'Andriamanitra ny fanambadiany. Ary noho izany ozy izy ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo ray izy roroa. Eo koa le hoe rehefa tsy azo hidovirana tsy hialana. Lehilahy mandao ny ray sy ny reniny dia hikambana amin'ny vadiny. Za tsy miresaka ny hoe mety fiovany zany le hoe indraindray izy malalaka ny trano dia mipetraka ao, fa le tena le hoe mandao ny tena heviny dia le fandaozana amin'ny saina, zay le hoe psikolojika. Maleo tena afaka mandeha, afaka
tsy dada sy nenitsony no mitondra ny tokantranonay, ary raha misy tokantranony patitaka tsy resaka fijangajangana ihany fa maka sopapa any amin'ny dada sy nena any amin'neny foana le vehivavy na le rangaha any amin'nena any amin'ny dadany ohatran'izao le tia mifanaovana azy ary miseho le izy na lavitra mipetraka trano ianao na eo ambany ao ambany ny tranony dada sy neny ihany no mipetraka, le mandao tsy misy, mikambana, mifankafantatra, mifankalala mba hisiny ny fiombonana. Vita zay vao nofo iray, zany hoe tombo-kase fanehoana ny fanekena sy fahafantarana an'le olona hiaraka ambo ny firaisana ara-nofo. Fa inona ozy izy nareo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao raha izay no lazain'ny soratra masina? Sahala amin'ny PMU io ho an'ny betsaka, zay tsy milalao ihany ny tsy mahazo. Dia inona ny varavarana hidirana? Nofo iray dia tsy maintsy mandao dia zay hoe iza moa ny anaran-dry teo? Araka sa tsy araka? Lasa 3, 1, 2 dia ozy izy zalahy, io anie na désordre raha mba mahazo kely ihany. Fa raha miverina amin'ny prototype tsika, tsy maintsy ny prototype io no lasi-tsaina andrefesantsika hoe indraindray tsika tena very be, tsy afaka mitsambikiny. Araka le lazain'ny soratra masina hoe rehefa mombanao Andriamanitra dia mombanao ary manina moa le lazainy le hoe afaka mitsambikina mandresy ny fahavalo ianao, satria ovanao na tsy arahanao, tsy ekenao ny lazain'ny soratra masina. Anankiray ho teneniko farany ary ao anatin'ny teolojia ny famoronana daholo izany raha rivatsika mino afa tena hiresaka ny amin'ny teolojia ny fanavotana i pasteur Ravoahangy dia zao hoe ny toetra an'Andriamanitra nomeny anao io tsy natao vavivavy ianao, tsy natao vavilahy ianao, fa nataon'Andriamanitra ho mpiara-mamorona. Ary raha misy zavatra tombontsoa tsy takatry ny saina nomen'Andriamanitra ny olombelona, lahy sy vavy no resahako amin'izay dia ny fahafahany mamorona sy ny fahafahany mitondra aina. Raha takatry ny olombelona izany dia tsy niresaka interruption volontaire na interruption inona moa ty le thérapeutique, ITV na IVG akory isika, satria mazava. Raha fantatsika ny tena vocation atsika dia tsy hiresaka zavatra na hiditra débat mirefarefa ohatran'ireny. Ary zay le lazaiko hoe raha takatsika fotsiny lazain'ny soratra masina, tsotra fotsiny mandresy lahatra n'le olona, fa tsy mila mandany andro mifanasa vangy amin'le olona akory amin'izay fotoana izay. Andriamanitra ny teny hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika ary aoka hanapaka amin'ny hazandrano, amin'ny ranomasina, voromanidina, amin'ny biby fiompy, amin'ny tany rehetra ary amin'ny biby rehetra izay mandady sy mikisaka izy. Aoriana kelin'io misy an'ilay andiny soratra masina le manao hoe nentina teo amin'ndra lehilahy daholo ny biby rehetra, dia izay anarana nomeny no anaran'le biby. Zany le hoe endrik'Andriamanitra izay nomeny atsika, fahefan'Andriamanitra izay nomeny atsika hoe anjaranao manao an'izany raha lehilahy. Ary le tena zava-dehibe indrindra le lazaiko teo dia le hoe manana fahafahana manome aina sy mamorona aina. Laboratoire mitondra aina ny vehivavy ary laboratoire manome aina ny lehilahy. Fa inona ny fijery azy amin'izao fotoana izao? Zay indray le hoe mila patitaka le fijery be amin'izao fotoana izao. Ny firaisana ara-nofo araka ny famaritana atao azy dia zao hoe ny fifampikasohan'ny mahalehilahy sy ny mahavehivavy ihany. Zany lazain'ny sexologue moderne. Le rapport sexuel, c'est le contact de deux épidermes. Tena any, fa tsy io zay lazaina amintsika io zany. Nanome ny anaran'ny biby tany an-tsaha, efa niteneniko teo io noho izany
tsy hanazavany io tsony aho. Raha ataontsika sary zany hoe inona ny toeran'ny lehilahy ao anatin'ny tokantrano dia io izy io. Inona ny zavatra teneninareo raha mahita n'io sary io? Aza miondrikondrika, aza meme fotsiny fa inona? Miany ankohonany. Midika inona ihany koa io? Fiahiana, andry, mpanohana, mpanabe, mpiaro, zany rehetrarehetra izany ny endriky ny tokantrano ho an'ny ankizy. Hitanareo atosika ny lalàna, ohatrany hoe mihazakazaka makany sahady afa ohatrany hoe manome ohatrany hoe fampiarana sahady amintsika. Atosika be le hoe aoka hisy ny tokantrano izay lehilahy sy lehilahy no ao anatiny, fa hanangan-janaka izay. Aoka hisy ihany koa ny tokantrano izay vehivavy sy vehivavy ny ao anatiny, fa hanangana izay mahataiza izay. Ary matanjaka be izy eritrereto fa 8,790 mbola tamin'izany nasaina nanambarany hoe inona ny hevitr'Andriamanitra, ny hevitry ny fiangonana kristianina ny amin'ny tokantrano. Tany amin'ny fivorian'ny firenena mikambana tany Aotrisy nanatrika an'izany ary nanao famelabelarana mikasika amin'izany. Tamin'izany fotoana izany dia efa nisy olona niteny teo alohako efa nanosika eritrereto hatrany amin'ny firenena mikambana, nanosika an'ilay hoe avelao mba hisy ny tokantrano lasilasy, ny tokantrano vavy sy vavy. Ary dia miteny aminareo fa tratran'ny tanjona. Satria amin'izao fotoana izao ianao mampatsiaro ilay hoe misy revitsy azo hidivirana io tompo, ianao indray no lazain'ny olona fa homophobe. Azonareo ny dikan'izany homophobe izany? Tsy tia mpiarabelona, mpanenjika. Ary indraindray rehefa amin'ny débat reny amin'ny TV Plus miakatra amin'ireny dia misy le sosiologue malaza be mihitsy eto tanàna dia tamin'izay tena niteny hoe diso kosa ny fijerinao ny amin'izany fitenenanao hoe homophobe izany. Satria inona no atosika? Ilay hoe samy manana fijeriny io, aza miditra amin'ny fiainan'ny olona. Fa tsy maintsy miditra antsika fa ahoana ny fidirana no mila jerena amin'izay. Io ny zavatra izy, io no tokony ho izy, io no blueprintin'Andriamanitra. Le blueprint zany dikan'ilay izy dia ohatrany hoe rehefa hanao trano ianao dia misy an'ilay plan mangamanga iny dia iny fotsiny no arahan'ny mpanao trano dia tonga dia hitanao hoe wow. Fa rehefa tsy manaraka n'iny ny mpanao trano tsy maintsy enjery io trano io afaka 5 taona, 10 taona na ohatran'izany, ratsy fototra, mivava ny rindrina sy ny sisa, satria tsy nanaraka ny lelazainy sy ny famakafakana izay tokony natao ao anatin'ilay izy. Ka izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe loza ny atrehantsika, loza satria nahoana? Io le niteneniko hoe miavehivavy ny fiarahamonina. Na ny marina kokoa dia izao miavehivavy ny lehilahy. Dia izay le lazaiko hoe tena mbola tsisy eto amintsika, fa indraindray ny saitsika tena miavehivavy. Ary mila eritreretina lalina izay zavatra izay. Ary ao fotsiny ty zavatra teneniko ty, raha manao resaka défilé zany tsika dia jereo, vao mijery an'io ianao dia zany lehilahy, na le figadogadon'iny brodequin iny grot grot grot. Fa amin'izao fotoana izao manahoana ny défilé? Ary inona ny tenenina ilay izy? The parade of pride. Fierté. La parade de la fierté no itsoina azy. Ary isa-taona io, ary miabetsaka. Ary eo tsy hoe vehivavy, fa lehilahy manao paozina vehivavy. Lehilahy daholo ireo.
asongadina amin'ny fomba rehetra ny momba ny vehivavy amin'izao fotoana zao. Hitanareo le resaka io meonzo ny vehivavy. Marina fa amin'ny lafiny anankiray mpanararopatiny ny lehilahy zay le hoe tsy manana tsy mampiatra fahefana fa mizakazaka. Tsy mitovy ny autorité sy ny autoritarisme. Ny antsona ny lehilahy dia hampiasa ny fahefany hiya fa tsy hamoritra sy hampijaly na hanapaka ny lohany zany. Matsiravina ne raha vao mijery ianao amin'ny vaovao hoe voaingana mihitsy zao le hoe tapahan'le rangahy ny lohan'le zanany Menada, dia ny vonoiny le vadiny dia nalainy le lohan'le zanany tapahany iny dia lasa izy mivoaka teny an-tokotany na sosiona ohatran'izao. Tsy nisy zavatra afaka nataon'ny mpitandro ny filaminana tany Etazonia zany afa-tsy ny tonga dia nitifitra n'le lehilahy. Efa mihoatra tanteraka. Ary inona mahatonga n'le izy mitomany mahasositra azy hono le zaza. Hatrany zany ny fahasimbana ny amin'ny resaka hoe lehilahy amin'izao fotoana izao. Dia jereo indray toy n'le hoe fanomezana ohatran'ny hoe asiny hoe ny vehivavy mihitsy zao no tena mpanjaka. Tsy le hoe omena asa fotsiny, tsy le hoe omena sehatra fotsiny, sy hoe zahay izao ao amin'ny antenimera-pirenena tsy maintsy zao isan-jato fa raha tsy zany tsy mahazo fanampiana ny amin'ny banque mondiale sy ny sisa. Tsy zany fotsiny no atosiky ny vehivavy fa ny fanandratana sy ny fanehoana ny tenany. Ary eto isika lehilahy no tena mora resy. Na mbola eo am-pitadiavana tandremo fa be dia be ny Delila. Na ny efa ao ihany koa tandremo fa be dia be ny Jezabely. Dia jereo fa hatramin'ny lamaody aza dia io indray hoy izao ny lamaody any Eropa, io karazana shorta kely io izay tena mifinjifinjy dia mampalahelo matsiravina le izy raha hitanareo ny commentaire eo. Atao inona? Hanairana ny lehilahy. Satria ny lehilahy be maso be. Ny vehivavy be sofina be. Ka rehefa mahay miresaka sy manam-bola ny lehilahy dia manaraka ho azy ny vehivavy. Zany ny zava-misy amin'ny vanim-potoana izay misy atsika. Arakareo hoe ny afatra ampitaina amin'ny sary ohatran'izao. Tsy resaka lamaody fotsiny io fa misy resaka toe-tsaina, toe-po sy zavatra voizina. Raha normal dia miasola atao ampovoany ato ny lehilahy ohatran'ahy zany. Miala tsy araka ao mihitsy mifo maraina. Ampiasainao daholo ny produit fa neny zanakao indray dia io kakasany ny any amin'ny sisiny fa tiano volena be. Dia izay le mahatonga an'le hoe misy gapy, misy fahasamihafana be mihitsy. Ary ny tena izy ao ambadika io dia izao marina le lazain'le mpandinika fiarahamonina malaza Peter Drucker hoe tsy manao ny feon'ny zanany intsony, ny taranany intsony ny olombelona. Dia rehefa manazava an'io ao anatin'ny bokiny ilay mpandinika fiarahamonina Peter Drucker dia hozy izy hoe mario tsara hozy izy fa ny alika rehefa miteraka dia manao ny feon'ny ray aman-dreniny alika. Manao ny fomba n'alika ny alika. Mivovo dia ny sakafo hoaniny dia manaraka foana an'le izy. Fa eo amin'ny olombelona ihany raha klasena amin'le hoe amin'ny biby azy, animal azy koa ny olombelona, ireny ihany ozy izy no tena zava-doza dia izao tsy manao ny fomba sy ny feondray aman-dreniny intsony ny zanaka. Izay le sary. Ary iza ny tena fototra io? Isika reo. Na isika izay vao hiditra ho raim-pianakaviana raha-pitso. Raha le toe-tsaina efemine tsy mahafantatra ny andraikitra ao sy ny sisa no ataonao
dia ho zava-doza no ahazo atsika. Ho zava-doza satria nahoana ianao tsy maharaka an'ilay izy hoe hoay efa tena izany ve, fa misy rafitra efa tena isaky mahita an'io nareo. Indray mandeha izay mpitondra fiangonana fantatro tsara mihitsy dia mamoaka pub any amin'ny Facebook izy, dia ao amin'ny pub amin'ny Facebook io noho ny afetsen'le karazan'olona reo dia asiany an'io saina io na io soratra le sora reo le couleur reo zany amin'le izy, dia ozy izy hoay tiako be ty dia tiako no verset biblika no apetrany eo amboniny io. Dia natsoko izy hoe fantatrao ve ny dikan'io sary na io saina io? Io no sainan'ny LGBT. Ary zao izy efa le hoe LGBT plus na LGBTIA na ohatran'izany mivoatra be mihitsy le izy zany, fantanjon'ireo antokon'olona ireo. Ary misy azy daholo ny sehatra rehetra, seham-piainana rehetra, hatrany amin'ny gouvernement, hatrany amin'ny banky, firenena mikambana, fiarahamonina, naiza na aiza dia izao tena sy atsatsoina ilay rafitra teista izay nazavaiko tamintsika. Dia lasa misy dikany be le tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintiana 1:10 le hoe zahay dia mijoro mitsangana manohitra ny fisainana rehetra izay manda any Kristy. Ka io tsy atao botolo fotsiny hoe rambao be fotsiny dia aiza petahako verset sy anina, fa mila azonao le izy. Inona ilay fomba, inona ilay mekanisma izay miasa, izay indraindray tsy mahatonga sainanao akory. Ohatra fotsiny, miasa mafy ianao sy anina, tokony ahazo famatsiana ianao, fa ozy izy le ao aminareo afaka tena tsara be le projet anao, fa tsy afaka manome anao zay satria tsy mandray olona vavilànareo. Azonareo ve zany zavatra teneniko zany? Dia inona no ataonao? Inona no ataonao? Ary efa tratran'izany ny fiangonana any amin'ny tany andrefana. Mpitandrina manda fanambadiany lahy sy lahy na vavy sy vavy, toriany izy roa. Toriany zareo le mpitandrina indray no midoboka, migadra amin'izany. Zany le tontolo le lazaiko anareo hoe tsy ilay tontolo manana refy tsy adikevitra sy ny sisa intsony, fa le hoe aza miditra amin'ny fiainan'io efa samy manany azy io. Dia io no ataondry zareo. Dia ohatrin'inona ohatra? Fomba ny anankiray ihany koa, vao mivoaka ny amin'ny dictionnaire farany indrindra ny Larousse. Dia amin'izao fotoana zao tsy le hoe je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle, fa efa noforonina misy an'io hoe iel io indray. Ary io iel io dia ho an'ny olona izay manapa-kevitra hoe za tsy te ho lehilahy ary za tsy te ho vehivavy, fa iel ny tiako. Vao nanao asa tamina sehatra iraisam-pirenena dia ao anatin'le izy fenonao mombanao sy ny sisa, dia eo amin'le hoe genre, dia akory tompoko ny atairako raha nahita hoe M, S, dia le eo ambany dia hoe arakarany. Autre, azonareo? Dia eo zany le olona afaka manao hoe za izao na izao. Azonareo? Lasa ohatran'izay le izy. Dia jereo tsara, zay zany le hoe any amin'ny fanabeazana. Ny olona miady be mihitsy amin'ny resaka fanabeazana, hoe momeo fanabeazana zay sy ny sisa. Fa mpanolontsaina amin'ny fanabeazana, ohatra, tandrefany ny any Frantsa, vao primaire mihitsy le ankizy dia efa mianatra an'io. Vao primaire mihitsy le ankizy dia efa ampianarina ny antsoina hoe théorie du genre. Efa ao anatin'le fiviliana, ao anatin'le hoe sécularisme daholo zany. Dia ny ampianarina ao anatin'io dia izao hoe tsy voatery ho lahy na ho vavy, fa arakarakanao io. Dia efa ampianarina anazy dia mbola kely zany hoe rehefa ao aoriana kely na ny teneniny dada sy neny ary ianao hoe lehilahy ianao, ho avy ny fotoana afaka makany amin'ny mairie ianao dia miteny hoe aza atao hoe lehilahy za fa atao vehivavy, na le hoe transgenre, tsy manana genre fotsiny zao avy.
dia isika hiaran'izay zavatra zay fotsiny zany dia hoe inona no entiko ao anatin'izay. Dia vakio reo zany le karazana filamatra zay efa tiana hapetraka zany. Inona no tena mipetraka inty? Ampianaina ny fahefan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Reny zany, tafiditra ao anatiny. Jereo tsara zany esorina amin'ny seha-panabeazana ny kristianina tena mijoro amin'le teisma le nilazaiko teo, le teisma biblika. Ahoana no ahafahanao mbola mipetraka sy miady-hevitra fa tsy le mitsoaka kosa intsony fotsiny kosa fa le hoe reo efa tena le overy reo dia za tsy hiditra ao intsony. Mila mianatra mitondra ny hevitr'Andriamanitra amin'ny sehatra ohatran'ireny isika. Ary izay ny hoe isaorako an'Andriamanitra fa nomeny ihany fahasoavana, nomeny ihany hery, nomeny ihany fahaiza-manao miditra ny anatin'ny fivoriana ohatran'ireny. Hoe mijoro amin'ny fijery kristianina arak'ireny. Dia jerenareo tsara ohatra ny homosexualité, ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy vavy dia efa fomba fiainana. Ianao tsy manao indray no zefa ny anaranao. Ianao indray lazainy hoe nareo tsy maharaka fiainana mihitsy. Dia ity no amaranako azy. Ny tontolo misy atsika zany dia efa tontolo mibiloka, mikorontana. Ary izay le lazaina hoe noho ny fisian'inona? Fisian'io le lazaina hoe relativisme culturel na relativisme religieux io. Marina lazain'ny soratra masina hoe rehefa potika hozy izy ny fanorenana ny fiarahamonina, inona intsony no azon'ny olona atao. Tiako tonga saina ny lehilahy rehetrarehetra eto fa potika ny fanorenana ny fiarahamonina. Potika le resaka Genesis toko voalohany 17 fa 7 ndresahako taminareo teo. Mila tonga saina amin'izany zavatra zany tsika. Ary satria miditra amin'ity le hoe sécularisme ity tsika. Le deisme hoa zany le hoe mbola nieken'Andriamanitra, niekena amin'ny fomba politika, amin'ny fanajana hoe mbola ekena foana fa misy Andriamanitra fa zao tsy manana fahefana amin'ny fiainana fotsiny izy. Zavatra natao ihany koa dia zao hoe te aleo tena isika. Ny olombelona no mifehy azy. Dia ny zavatra nitranga dia lasa isika olombelona no manapaka zay mety amintsika. Ary izay le zavatra nitantaraiko rehetra teo aloha teo. Olombelona no manapaka an'io, na misy vehivavy aza aloha vitsivitsy. Fa ny olombelona, ny lehilahy sy ny vehivavy no manao hoe esorinay reto. Fa izao indray ny fomba fiainana. Ary mila maharaka sy matakatra an'izany ny mpitory ny filazantsara. Raha mahita eto hoe misy aminareo avy any ambanivolo, aza mieritreritra hoe ao Antananarivo ihany misy an'io, tsy marina zany. Efa tratran'ny Canal Plus sy ny parabole ny aminareo. Mahay mampita hafatra be reo olona reo. Mba harao tsara fa na amin'ny andro atoandro zao ary ny akamaroan'ny film mandeha dia tonga dia tsy ampozinao vehivavy sy vehivavy no miara-matorina mifanoroka na lehilahy sy lehilahy. Tsisy taitra tsony. Ary zany anisan'ny fomba fampidirana tsikelikely an'ireny zavatra ireny zany. Ny tanjon'le izy dia zao te hiala amin'Andriamanitra tsika, fa isika no aka ny toeran'Andriamanitra. Ilay lehilahy tsy manana refy, tsy manana lalana hitondrana ny fiarahamonina sy ny ankohonany no mieritreritra aka ny toeran'Andriamanitra ao anatin'izay. Ny vokany dia lasa izay le hoe relativisme moral. Ianao no manapaka hoe ty mety, ty tsy mety, ty tsara, ty mainty, ty fotsy. Ianao fa tsy misy refy hitondranao amin'izay fiainana izay. Ka rehefa miala Andriamanitra dia azo atao daholo ny zavatra rehetra. Mario fa izany io. Arakaraka anao ihany io ozy izy ny ankizy. Mba hatsotra ianao te hanampy ny ankizy dia ozy izy ianao hoe mareta ry reto mandao mikambana dia izay vao nofo iray. Dia mihezana ianao dia ozy izy don't krapaka just calme. Ny ankizy tsy maintsy mirolona fa ny kibony tsy asiana olona. Azonareo mesy afatra ohatran'izany ny ihany. Inona mahatonga anazy miteny an'izany zavatra zany? Le izy zany dia ity hoe tsy misy intsony ny refy azo antoka ka ifampiatana, ifampitana. Za tamin'ny fahatanorako
naditra ihany koa tena nanao ditra ny bandy rehetra fa izao fantatro hoe ho very aho. Tsy ny salasala tamin'izaho mihitsy satria tamin'ny vanim-potoana nisy aho 30 taona 5 taona tany aoriana tany a tsy ny adikevitra teto amin'ny fiarahamonina malagasy no hoe marina ny tenin'Andriamanitra ary na iza mivily miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia mizaka an'iny. Dia izay no natonga anahy teny hoe naditra fa fantatra hoe tena ho very any amin'ny hafobe tsy manana an'Andriamanitra. Fa miresaha amin'ny ankizy amin'izao fotoana izao, ny tanora amin'izao fotoana izao, ary mampitandrina hoe indrindra aza na any amin'ireny hoe fiangonana milaza hoe zahay mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ary ao akaiky ny fisainan'ny ankizinao, zay le lazaiko hoe mety tsy mbola manao fitondran-tena izy fa ny sainy efa voapetaky ny vy mamay. Mila mitandrina ny mpanabe amin'izay fotoana izay. Dia ny zava-doza ataondry zareo le hoe arakaraka anao ihany io. Raha arakaraka anao anao rery ento any ny fiainanao. Fa ny zava-doza ataondry zareo dia izao hoe ilay arakaraka anazy iny no tereno lasa lalàna velona. Zay mahatonga an'io le inona moa izy teo le violence basée sur le genre, VBG, ITV, IGV, ireny le fomba rehetrarehetra entina ireny atosika moramora ho lasa lalàna any aoriana any ary tsy hoela ka raha vao mandany iny ianao dia voa ianao. Ny zava-doza nefa dia ity, ny sotoavina dia avy amin'ny zavatra marina ihany vao tsara. Fa rehefa ny sotoavina mibiloka no forsenao ho lalàna, zava-doza ho an'ny firenena zany. Dia mampitandrina ny mpanabe, mampitandrina ny kristianina tsotra. Fa rehefa misy sotoavina hoe eken'ny fiarahamonina nefa tsy miorina amin'ny marina, dia mila samy teny ary mila samy tsangana amin'ireny zavatra ireny isika. Hanika ny zava-doza zany zao dia izao hoe lasa apetraka ho lalàna velona ny safidin'olona na safidin'olom-bitsy. Ohatra, tsara le fanambadian'ny lasilana vavy sy vavy, dia mihetsiketsika izy dia atosiny dia be vola izy dia avoaka lalàna dia manome vola ny mpanao lalàna rehetra izy lany le izy tsy afaka mandany intsony ianao amin'izay fotoana izay. Izay le hoe mila tonga saina tsika. Ohatran'io anefa ny zavatra mitranga. Ny olona rehetra izay manorina amin'ny fiainany miainga amin'izay eritreretiny dia mitady foana. Tantara marina io ny sary manaraka an'io ny enjera le izy ary nahafaty olona, potika daholo ny trano manodidina. Ohatran'io ny sarintsika rehefa mandray ny fiainantsika eo an-tanantsika rehetra. Tsy manaraka refina arsitektura hoe tokony firetazy ihany ny zakan'ity noho ny amin'ny fiarahamonina manodidina. Inona ny fitaovana ampiasaina fa ozy izytsika hoe te hanam-bola, te hanan-karena dia ataoko fotsiny. Dia ohatran'izay koa ny fitondran-tena, ohatran'izay koa ny hitondrantsika ny fiainantsika manoloana an'le izy. Inona ny zavatra ao ambadika io sary eo akaiky io? Ny abus, ny fanararotana. Ny teny atao hoe fanararotana fahefana. Maninona moa ny lehilahy no lasa manolana nièce, neveu, manararotra, tsy mahay mampiasa ny fahefana intsony. Fa inona ny zavatra tadiavinao? Le excès, le fahafinaretana ho aty, tsy raharahako. Rehefa avy eo ampitahoriko indray hoe raha milaza eo dia vonoko fa le fahafinaretana vetivety iny ihany, io no manamarika ny vanim-potoana izay misy atsika, ny fanararotana ary ny fitadiavana fahafinaretana miompampana. Raha tsy mahafehy an'io ny lehilahy, na izay efa manambady, na izay eritreritra hiditra, izay eritreritra hiditra raha mbola tsy pré amin'io, tsy mahafehy an'io ianao, aza manambady fa tena ho sahirana ianao. Ary ny ao anatiny kosa mila mieritreritra lalina hoe eo anatrehan'Andriamanitra ianao, sao dia manararo-pahefana ianao. Connaissance ihany koa, indraindray fahalalana mivilana nomentsika manodidina mba hanorenantsika amin'ny fahefantsika.
tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanararotanao ny tenanao, ny tenantsika anie no ararotsika ihany koa ao anatin'ireny, afaka azavaina, afaka anaovantsika resaka mitoy lalina amin'ny fitondrantenana lehilahy ireo zavatra ireo. Tia moa tsy resahana intsony, ny hédonisme effréné zany dia zao, tsy misy tadiaviko afa-tsy ny fahafinaretana, ka ampiasako an'ireto ilay hoe zavatra rehetrarehetra reto na ny fifandraisana. Inona moa mahatonga amin'ny fisaviana ny ampiasana, tale général na chef de service na chef na file na production any amin'ny zone franche manararoatra io fanararotam-pahefana sy ny fitadiavana fahafinaretana vetivety any. Ny vokatra io anefa dia io ilay hoe no comment. Ohatran'io ny sarinao rehefa any an-trano rehefa miaina amin'ilay zavatra ny teneniko anankoroa teo. Tena tsy misy fiainana vanina. Dia ny mahafinaritra dia hoe andao isika hanao mouvement lehilahy tonga saina, satria mba nisy ihany tamin'ny 19 novembre na tsy ary teny dia hoe mba andao asiana andro iraisam-pirenena ho an'ny lehilahy. Dia nafinaritra ty sary ty hoe io dada dia eritrereto ny any ampiasana, ny any an-trano sy ny sisa hatramin'ny ny alika kely hoe miankina amin'ny daholo. Dia hozy izy aho hoe tsy tonga saina, tsara ny tonga saina fa mety kokoa raha mihetsika sy manao. Le mihetsika sy manao zao ataontsika eto zao. Ahoana ny anarenana, amerenana ny toeran'ny lehilahy eo amin'ny fiarahamonina. Matanjah, misy sary ty hoe tsy hita tsara fa ny sary eto misy sarina zazakely dia misy sarina olon-dehibe reto mandeha, dia ao aoriana manaraka ilay zazakely, dia ilay olon-dehibe miresaka manao tanana ohatran'izao, dia avokoa ilay zazakely manaraka ao aoriana dia manao azy. Zay no sariny tena lehilahy. Na miteny ianao na tsy miteny ianao mampita zavatra amin'ny fiarahamonina, ary indrindraindrindra ao an-trano ianao. Ary zay no ilananao hatanjaka, hanome inspiration amin'ny manodidina, ary sary azo antoka no apetraka. Dia hozy izy ilay zaza, dada, inona ka izany soatoavina? Dia hozy izy ilay dadany hoe ho an'ny hafa, ho an'ny sasany vola, trano, firavaka, karama be dia be, tombontsoa be dia be. Fa ny antsika kosa ry zanako, ny antsika ny fianakaviana, ny namana, fidélité, ny fifampitokisana, ny fahamarinana, honnêteté, ary ny fahatsorana sy ny fanetretena. Ireo soatoavinareo milaza aminareo fa fiainana iray manontolo no mampita an'ireo enony ny zanakao, jereny ny zanakao, iainanao ve ireo, impiry ny zanakao miteny hoe dada tsy manao an'ilay zavatra tenen'ny dada amin'ireny zavatra ireny. Dia ny farany hozy aho hoe sarin'ny zanako lahy ty, tsy afaka izy zao maraina zao fa raha riva izy vao miteny hoe isaorako Andriamanitra fa tonga amina stady izy hoe miteny hoe asany isika, zany ny toeran'ny lehilahy, asan'Andriamanitra ianao voaforona tao amin'ny Kristy, miverina any amin'ny teisme biblika tsika. Hanao inona? Mba hanao asa tsara, haneo an'ilay fahatsarana rehetra araka ny niavan'Andriamanitra, fa tsy ilona napotika ny tenantsika amin'ny sary sy ny fomba fanao sy ny fisainana zay atosiko izao tontolo izao. Mila potehantsika le bocal izay tadiavina hamerana atsika, fa mila miverina amin'ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra atsika, ka hatonga atsika hanao vikina ambony maneo ny fahatsaran'i Kristy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.